Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Madio citron Jason vaovao vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Mitsakitsako Chin miaraka amin'ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tsara amin'ny fitora sasany ariva anio alakamisy fa 10 volana oktobra taona 2017 miarabantsika tokoko asaina nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny trangana trano Masiravina teny amin'ny fasan'ny karana androany trano azy mandizany 80 no indray may kilany afo tamin'izany. Nitondra fanazavana mikasika ny fomba fampidiram-bola eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana androany ny ministry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana. Tsikaritra ho ny tonga ireo olona manjifa poizim-boalavo sy ranom-panafody tamin'ity herinandro ity. Nanapa-kevitra ny ministeran'ny rano, solika ary ny akoranafo fa foanana ny hetsika lehibe saika ankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony. Mba ho fanaraha-maso akaiky ireo mponina dia nisy ny fametrahana toeram-pitsavoana Vonjomaika eny anivon'ny fokontany sasantsasany eto Andrenivohitra. Any ivelany kosa dia tanàna iray indray no afaka ireo miaramila irakianina tsy ho eo ambany vahony ireo vondrona islamika intsony androany. Anterina ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao indray anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao ny Logité. Mbona betsaka amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina ny alahionantsika androany aorian'izay koa sika dia anaraka ny vaovao manodidina ny aretina pesta. Ny trangana aintrano goavana teny amin'ny fasankarana androany tokony tamin'ny 3 ora maraina teo eo. Trano azo manjizany 80 indray no may kilany afo tamin'izany. Tsy fantatra treto izay niavin'ny afo raha nambaran'ireo mponina teny an-toerana tsy nisy kosa ny ainana fohy na naratra tamin'ny fotoanany rehetan'ny afo raha araka ity vaovao entiny Piardina Razafindriamanana sy Zora Andriatsalama ity. Tombondray ny isan'ny draboana eto Antananarivo. Tokantrano manodidina ny 80 no nirehatra androany nanomboka tamin'ny 3 ora maraina. Naharitra ora maro teo ny eo ny firehetana. Taorian'izay vao tonga ny mpamonjy vona saingy efa tsy nisy noraisiny intsony ny fananan'izy ireo. Dia tsy fantatro fa za efa taitra dia tsy fantatro fa ny hamonjy an'ilay zanako fotsiny izany anatin'ny eritreritra satria ilay zanako misy dimena day samy manana tokantrano eto amin'ity toerana ity dia lasa namoa an'ilay ankizy rehetrarehetra tany dia ny hafa efa avo be ohatran'izany moa ny zanako sasy ny atsy mipetraka dia lasa namoa an'ilay ankizy ray manontolo dia mahita ho aby na vola na inona na ny fitafiana ray manontolo akanjon'olona zao toy ny ramony to. Ny zanako mbola natory ny foazina dia rehefa avy na taitra izy dia lasa ngena ndeko inona moa no batana eo ny afo fa mirehitra dia mirehitra dia lasa dia tsy zavatra niraisana tsony namonjy ny aigna fotsiny. Tsy fantatra treto ny andohan'ny afo raha nambaran'ireo mponina tety. Tsy nisy ny ainana fohy na naratra tamin'ny fotoana nisian'ny loza. Isan'ireo vomafy tamin'ny aitrano ireto rem-pianakaviana ireto. Dia mahita ao daholo ny very somahan'olona na ny rehetrarehetra hatramin'ny fitafiana rehetrarehetra tsisy ninina tsony na vilany na inona fitaovana fa complet rehetrarehetra sy ny dossier na ny vola rehetrarehetra lany rehetrarehetra zany kotiny tsisy tapitra daholo tompoko. Dia samy mamoakamoaka vola tagnana amin'ny demerdeny amin'ny magnorina ny azy ny tsirairay satria izay ary moa aiza no sitrihanay fa dia tsy maintsy n'izay simba eo ihany no areninay solovana. Amin'ny 4 ora tolakandro eto amin'ny fasankarana.
kely aina manangana trano azy vaovao ity raim-pianakaviana iray ity. Atoriany an'io alina no antony izany. Tsy manan-kialofana mantsy ny angabeazan'ireto trabony ireto. Tsy misy rano sotroina na sakafo hohanina ihany koa. Fanahy neto zay zany zao a na tranolay ara-tsa misy miorana tsy fantatra na ho avy na tsy ho avy dia nankitranolay ara-tsa misy a dia mihindra mbola manolona any amin'izay mba fantatra ny ihany anay a mba namvididanana ny tompo ototony mba namboarana anazy zany hoe mba ho ajory le trano fa tsisy arako tsy afaka atory eny amoron-drano eny tsy afaka atory amin'izao eo fa tsy maintsy mba mialoka ny tena satria olombelona ny tena ena amin'ny lololanitra tsy maintsy lena fa mba mialoka kely kany kosa zany na tena hoe anara fa tena mafy manjoana ety. Mangataka fanampiana amin'ny fanjakan'izy ireo hanorenany indray ny fonenany. Hatreto aloha raha ny vaovao farany dia ny BNGRC ihany no tonga tetỳ an-toerana naka ny anaran'ireo trabona. Ankoatra ity raha tsy ahivina efa nisy aitrano mahatsiravina ihany koa tetsy Mahavoky Besarety ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana kosa ny faritry Iorombe dia efa miditra an-tsehatra amin'ireo asandalo ny tafika amin'izao fotoana. Anampy ny mpitandro ny filaminana amin'ny asandalo sy ny asanjiolany vondry tafika vaovao ao amin'ny faritra Iorombe. Tafiditra ao anatin'ny paikady rindra safatsiroa sehatra ao amin'ny fandriam-pahalemana ny RSS indrindra ny fametrahana ity bataillon inter-armes ity mitatra amintsika ny vaovao any toerany Jerry Edouard. Ny tafika anabakabaka hanamory ireo angidiby, ny tafika mpanao viveriny ainy na ny komando hiasa antanety ny avy amin'ny génie handrindra ny asa. Maro lafy ireo tafika ho apetraka ao amin'ny ity vondro tafika vaovao ity. Eto iosy ao amin'ny tobin'ny première compagnie de combat du génie no hametrahana izany. Fantatsika tsara moa zany fa anisan'ny mahavaivay amin'ny asandalo ity faritra ity koa tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny RSS amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny firenena dia izay no anisan'ny fandraisana anjara lehibe ny tafika malagasy amin'ny famongorana ny asandalo eto amin'ny firenena anampy an'ireo mpitandro filaminana. Tanjony iray ady amin'ny asandalo. Efa maro ireo paikady izay natao hiadiana amin'ny asandalo. Ny fampiresaka tamin'ny vahoaka ireo olom-boafidy, nisy ny fanekena izay natao ary hanampy izany ny fisian'ity bataillon inter-armes ity. Izahay moa aloha voalohany indrindra dia nangataka fiarah-miasa amin'ireo bataillon inter-armes ireo ary isaorana moa ry zareo fa tsy ny salasala fa tena vonona hiara-iasa aminay olom-boafidy rehetra sy ny mponina amin'izay rehetra atao sy toerana tokony haleha handroana an'izay toerana misy an'izay tsy fandriam-pahalemana zay ary izy tena namafy mihitsy taminay fa miakina aminareo olom-boafidy dia pare avy any amin'ny fokotany ny ben'ny tanàna ny député no afaka manamarina an'izay rehetra misy ny tsy fandriam-pahalemana sy fomba entitsika hiadiana amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay. Anjatony ireo miaramila izay hameno ny laharan'ny bataillon inter-armes saingy miankina amin'ny hetsika atao ny fampitomboana ny isan'izy ireo. Misy miaramila fiandry izay hamaly ny antso arakaraky ny asa atao eto Iorombe. Efa mipetraka ny unité spécialisée antidalo ho an'ny zandary saingy ho fanamafisana izany indrindra no nametrahana ity vondrony ity hanampy ny fitandrona filaminana aty amin'ny faritra. Satria miditra ny tafika dia fantatsika tsara moa zany araka ny teninao teo dernier rempart nefa eo ihany koa ny lalàna zay mametraka fa miara-miasa ny fondro tafika telo ny tafika malagasy ny gendarmerie pirenena ary polisy pirenena eo misehatra ny fandriam-pahalemana mipetraka foana ny resaka fitandrona ny zon'ny tsirairay ny droit de l'homme zany eo ihany koa ny resaka police judiciaire araka ny teneninao teo nanaraka fiofanana mikasika an'izany koa ireo miaramila ireo. Efa ho herinandro vitsy izay no efa tafapetraka ity bataillon inter-armes hiady amin'ny asandalo ity saingy rapitso no hotokanana amin'ny fomba ofisialy izany vondro tafika izany. Femin'ny pejy toekarena kosa dia nitondra fanazavana mikasika ny fomba fampidiram-bola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana androany ny ministra ny ady tany sady prime ministra Solindrasana Mahafalo Olivier.
Tato anatin'ny telo taona fatrandrinahina ny famatsim-bola ny commune noho ny fitotonga ny toe-karena malagasy noho izany voatery miatena ny commune tsirairay raha hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra misy azy. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nanokatra ny atrikasa iraisam-pirenena momba ny fidiram-bola tany amin'ny faritra atsimon'ny Sahara mampiasa ny teny frantsay ary nanatrika izany Irina Andriamalala sy Miss Razafijatovo. Mbola maro amin'ireo komina eto Madagasikara no miankin-doha amin'ny fitondrana foibe amin'ny filoharam-bola hampandrosoana ny tanànany nanomboka ny taona 2012 na ena ny vola ampihodinana ny komina tsirairay tanjona ny ahafahan'ny komina mizaka tena. Raha tamin'ny taon-dasa aloha zany a ny taona 2012 isanjato ny tratra zany amin'ny ity moa zany mbola tsy nitapitra ny taona fa efa mihoatra ny 500 isanjato zany zao ny mpandohetra amin'ny komina Lasora. Ny ataontsika hoe redevabilité zany hoe ireny etra alohan'ny olona ireny dia mitsinjara anankiroa. Ny voalohany misy ny ampiasaina amin'ny antsoina hoe fonctionnement ary misy ny ampiasaina amin'ny antsoina hoe investissement. Ny investissement zany dia fa manomboka ny fampiasana azy ary efa misy amin'izao fotoana izao misy sekoly atsangana, misy lalana amboarina. Mitovy daholo ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eto anivon'ny firenena, tsy misy fanavahana ary mitovy avokoa ny vola atokana ho azy ireny. Teto Madagasikara, nanomboka tamin'ny Repoblika voalohany dia efa nipetraka ny fitsinjaram-pahefana manakaiky ny vahoaka. Taty amin'ny Repoblika fahaefatra kosa vao tena voapetraka tsara izany ary voafaritra fa anampy amin'ny ady amin'ny fahantrana no tena imasoana izy ireo. Raha ho an'ny komina manokana dia nambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa antony tsy mampihodina azy ireo ny tsy fahaizana mitantana ny vola izay hanampiany fanjakana foibe azy ireo. Lorsque j'étais ministre des Finances, des collectivités bénéficiaient d'importantes tamin'ny tenako mbola ministry ny vola mahazo tambiribidy avokoa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Noho izany nitakiny hanehoana ny tsogatra ny ampiasana ny vola aho. Rehefa tonga teo ampilatanako ny vola dia akory ny agagana fa ny 750 isanjato ny fandaniana ho ataon'izy ireo dia ampiasa ny vola amin'ny fandaniana. Nisy aza ny vondrom-bahoaka ny itsinjaram-pahefana nahazo ny fanampiana saingy fiara tsy mataho-dalana telo no hitako. Nanontany tena aho hoe aiza ny sekoly, aiza ny fampivoarana ny vahoaka. Il y avait 3 véhicules 4x4 V8. Et moi j'ai dit, mais où sont les écoles? Où sont l'amélioration? Akoatr'izay, nambaran'ny Prime Ministre ihany koa fa voafaritra ho 2010 hatramin'ny 20 isanjato ny vola kitapo-mbola-panjakana no atokana hamatsiana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tokony ho hita mivaingana ihany koa ny vokatra ataon'ny komina mba hisian'ny mangarahara. 12 millions ariary isan-taona no menan'ny commune tsirairay. Azay no anaovako karazana famidinina teo fa tsy rariny le izy hoa satria ny commune tsy mitovy ny haben'ny commune, tsy mitovy ny isan'ny mponina ao aminy ka tsy izy tsony raha atao mitovy zany ny vola zay raisin'ny commune tsirairay. Nisokatra androany ny seminera iraisam-pirenena iresana fidiram-bolan'ireo tany mampiasa ny teny frantsay aty atsimon'ny Sahara. Manatrika izany ireo ben'ny tanàna avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara sy ireo vahiny avy amin'ny firenen-kafa, fivoriana sy fifanankalozan-kevitra izay aritra 2 andro eny Anosy. Aorindreto dokam-barotra etsika dia iverina indray anaraka ireo vaovao maro samihafa indrindra ny manodidina ny aretina pesta. Ndao toizitsika indray ny actua anasananao izany. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Resaka makasika ny ady amin'ny aretina pesta izay mahasoatsika sy fitsaram-panjakana amin'izao fotoana ity fanadina manaraka ity. Efa tsy ampiasaina intsony DDT amin'izao fotoana ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany tsikaritra ho ny tombo kosa ny olona manjifa, pozim-boalavo sy ranom-panafody tamin'ity herinandro ity raha nitatitry ny mpivarotra tamin'ny miaro Sorojy-Ravaka sy Doda Rajarinjato. Pozim-boalavo, famonoana bibikely ary famonoana otrikaretina, ireo karazany telo ireo no be mpividy eto raha ny filazan'ny mpivarotra. Hatramin'ny fiatombohan'ity herinandro ity,
ny tombo ny olona mividy ranom-panafody na vovom-panafody hoentina misoroka ny valanaretina pesta. Tena be dia be, farozory mety misy 1000 personnes angambany. Hatramin'ny nampahoraka ny pesta, misy ireo tokantrano sasany eto an-drenivohitra no misafidy ny ampiasa ranom-panafody isan-kerinandro raha toa ka isam-bolana no nahazatra hatramin'izay. Anisan'izany izao ity renim-pianakaviana ity. Le visin'ny pesta zany amin'izao dia nanampy zahay amin'ilay atokotany satria amin'ilay parasy voalavo. Amafisin'ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka fa efa misy eto Madagasikara ilay ranom-panafody HTH ary azon'ny olon-tsotra atao ny mampiasa izany ho amin'ny fanadiovana. Ilay HTH io natao, io zany fanafody tena hafa DDT efa tsy ampiasaina intsony. Fa manoloana izay indrindra dia fantatra izao fa misy manam-pahaizana manokana mahakasika ny aretina pesta maromaro efa tonga eto amintsika raha ny voalaza ny solitena ny vondrona res-pirenena mba ny fahasalamana. Misy 170 izy ireo no ifandrimbona amin'ny fiadiana amin'ity valanaretina ity eto Madagasikara. Raha ny fantatra dia efa ho avy ihany koa ireo fanafody sy fitaovana mety ilaina ao amin'izany. Arahantsika ny fanapanazavana. Également un cargo de médicaments. Ho tonga rahampitso eto Madagasikara kosa ny cargo mitondra ireo fanafody sy fitaovana afaka ampiasain'ny tsirairay entina iarovana amin'ny aretina pesta. Azo lazaina fa ampy ho an'ny rehetra ireo fanafody sy fitaovam-piarovana ho tonga rahampitso ireo. Ifanampy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana izahay amin'ny fitsinjarana izany iny anivon'ny tompo-pahasalamana rehetra. De santé et le matériel également de protection. Fa misy fiovana, tsy misy fiovana kosa ny fahavitry ny mpitsidika ny valan-javaboary ny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao nateo aza ny fisiany izay pesta izay raha ny fanazavain'ny tompon'andraikitra eny an-toerany ao anatiny ezaka atao rahateo ny ady amin'ny valanaretina ka tonga nandraraka ranom-panafody ny ekipa avy amin'ny BMH androany maraina amafisiny talen'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza kosa fa tsy misy ny tokony ayahiana satria kendrena sy iantraika amin'ny zava-mananaina sy amin'ny mpitsidika ary ireo olona miasa eny an-toerana ny fandrarana ilay ranom-panafody arahantsika hatrany ny fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika izay. Dia manao ezaka manokana androany amin'ilay famonoana virus sy microbe zany dia ny andihan'ny faharoa koa dia famonoana an'ireo insekta zany izay arahantsika malala fa mifangarongaro ihany ireo dia ny fahatelo ny famonoana voalavo. Ireo zany dia efa hetsika fatao foana fa misy an'ity zavatra ity dia tsy maintsy miezakezaka kely mba natony saitsika menakavy. Taoriny avy teny Tsimbazaza dia nandeha nandraraka fanafody teny amin'ny université Nakatso sy ny trano fonena mpianatra ihany koa io tolakandro io ny ekipan'ny ministera ny fampianarana-ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fa raha araka ny hitantsika dia maromaro ireo hetsika sy zavatra tokony tantenana famoriam-bahoaka no voatery ny foanana no ny ady amin'ny pesta. Noho ny didim-panjakana izay nivoaka manoloana ny ady amin'ny pesta dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny rano sy solika ary ny akoranafo ka nanafoana ny hetsika lehibe saika ankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony raha araka ny fanazavana nentin'ny ministra Rasolo Elson Lantoniana androany na izany aza dia mitohy hatrany ny fanadiovana sy fitaomana ny olona ahalala madio fanadiadiana rano amin'ny angelina sy kasambona manana. Toy ireo hetsika rehetra dia nandraisa ministeran'ny rano sy solika ary akoranafo fepetra ihany koa ny hetsika lehibe saika ankalazany ny andro eran-tany ho an'ny fanasana tany amin'ny savony no kasaina atao rahampitso. Nofanina ny fankalazana io hetsika io fa nosoloana fidinana ifotony any an-tany amponina alaladio sy anasa tanana amin'ny savony. Noho ny hoe ady amin'ny pesta zao dia mba tsy isiny fitarany fifindrana amin'ilay hoe masifa zany dia foanana ny feonambe famorina olona indrindra mpianatra no hovoriana dia foanana iny araka ny fandaran'ny gouvernemanta azy fa ny andro iraisam-pirenena azy dia amin'izao ady zao mihitsy no tena anaovantsika azy zany dia isy ny fihetsiketsehana ho ataontsika amin'izany amin'ny fotoana fanetanana ny olona fanasana tanana amin'ny savony ary ny entina mankalaza azy amin'ity taon'ity moa dia hoe ny tanantsika no madio no avintsika mamirapiratra ny tenanao madio dia no avinao mamirapiratra ary ny tanànantsika madio dia ny firenentsika no mamirapiratra. Hetsika izay tokony atao tsirairay isan'andro izany toy ny fanadiovana ireo trano sy ny manodidina na izany dia tsy maintsy miroso amin'ny ady amin'ny lotony rehetra amin'izao fotoana mba tsy hiparitaha ny pesta.
tsy maintsy misy aloha le atao hoe coup de poing satria fanentanana io na za na ianao zay aloha zany ray lehibe zay manaitra hoe io vonjy-tavanandro ve nilazana an'izany ho zay hoe fanairana mihitsy hoe andao ifanometanana fa loto tsy ataonao tsy ataoko dia efa anjara asa lehibe zay eo amin'ny anina amin'io tsika tsy mahay mitsabo an'io fa ny dokotera manantona tompo-pahasalamana ihany ka raha fanentanana fiarahamonina ny ataon'ny sasany hoe vonjy-tavanandro dia aleo koa izy mba hanao fa tsy fanilika andraikitra fotsiny akory fa andao hiaraka dia manao fa tsy fanome baiky fotsiny hoe andanonareo miona ho fanomboana indrindra eto an-drenivohitra dia tonga n'olitra ireo rampanafody sy fitaovana amendrahana izany ho an'ny ministeran'ny rano sy ny solika ary akoranafo androany ny antoko hery vaovao ny Madagasikara avy eto amin'ny faritra Analamanga izay nitarihan'ny filoha nasionaly HVM Rivo Rakotovao hozaraina amin'ireo vahoaka mba ho ampiasaina izany ka nomboana izany androany ny teny akoron-drano Andramahery. Fomba ho fanaramaso akaiky ireo mponina dia nisy ny fametrahana toeram-pitsaboana vonjimaiky tena anivon'ny fokontany sasasasany teto an-drenivohitra. Misy ireo fokontany no efa manana izany fa misy kosa nefa ireo vao andalam-pametrahana izany antony tsy mbola hisiana izany toerana izany ohatra ny tsy fifanankalozan-kevitra sy ny tsy fahafikazohan-dresaka eo amin'ny mponina sy ny tompona andraikitra fanadihadiana irany amin'ny Fenoaza Ariana sy Dolpha Rakotoniaina. Omaly alina tokony ho tamin'ny valora sy sasany nidodod teo alohan'ny fokontany alarobia ambonilo ireo mponina ety amin'ny manodidina antony nandehanan'izy ireo tety amin'ny fokontany raha ny fanazavana ny anakana ireo olona voahiraka fa ametraka farafara ao amin'ny bran fokontany ny bran fokontany izay voatondro atao toerana fandraisana ireo marano mipesta na ina ho voany ity aretina mahafaty ity izy tsy eo amin'ny CSB teo ambany fa ao amin'ilay bran fokontany ombolo mihitsy ny raha fahalalana azy no atao grandsalle zay atao toerana ametrahana an'ilay marary dia misy aratra amin'ny bran le adjoint fokontany raha misy teny efa voan'ny pesta dia ho tazominao zany zany aloha mbola hoe siosio zany hatram'izao aloha dia hoe siosio nandrenesan'ny olona zay dia izay zany somary ohatra amin'ny nanesika ny olona hoe sao dia tsy eto zany dia zany bran fokontany tsy maintsy miasa fiainan'olona tsy maintsy mihodina foana fiainan'olona tsy maintsy mandeha foana dia le bran fokontany kosa dia tokony mba hoe any tsy afaka ifandraisana amin'ilay fitsaboana an'ilay pesta mihitsy satria ifanerseran'ny olona be dia be sanatsanara bran fokontany. Araka ny fanazavana voaray hatrany amin'ny vahoaka ny bran fokontany dia toerana ifamezivezen'izy ireo isan'andro noho izany dia tokony hitady toeran-kafa ireo tompona andraikitra mariana fa fokontany 5 no ivondry eto alarobia ambolo ampiasa ny toeram-pitsaboana dia ny fokontany Ivandry Morarano Soavimasoandro Ambohizatovo ary alarobia raha ho an'ny asa fanadiovana kosa mandeha ampilaminana eto amin'ny faritra Antsimondalana hatreto raha ny vaovao voaray dia mbola tsy nisy ny tranga no ahina ho pesta na ihany koa olona maty mipesta hatramin'ny sinivalana rentina. Fa entitra dia entitra ankehitriny ny fitondram-panjakana malagasy manoloana fiparitana valana retina pesta eto amintsika. Tompona andraikitra voalohany akaiky ny vahoaka ny sefy fokontany ka ilaina ny mampatsiasy manoro azy ireo ny zavatra tokony ataony manoloana izany tranga izany vaovao tanteriny Fenoaza Ariana sy Dolpha Rakotoniaina hatrany. Amin'izao fiparihan'ny pesta izao tsy mipetra-potsiny ireo vahoaka madinika fa miezaka mifandrimina amin'ny fanadiovana. Misy ireo toromarika efa apetraky ny fokontany tsirairay manoloana izany ary miezaka ny rehetra amin'ny fanatanterahana ny toromarika rehetra toy ny ao amin'ny fokontany Ampefolosité. Efa nisy ny ndraikitra ndraisina hatramin'izay resaka fanadiovana ny tanàna moa zany satria miainga avy any tokantrano io zavatra io ny loto any tokantranontsika miainga amin'ny fiarahamonina izay no mahafiana io zavatra io fa raha tsy zatra an'izay zany le fokontany adidinao dia sura fa tsy maintsy hiaran'le aretina ka dia mba sisin'izay na mba nafoanana an'izay dia miara mandraikidraikitra ny rehetra aleo mba foanana atao fotoana foty zavatra io satria arety mandringana io zavatra io. Roapolo mahery ireo fiara vaventy mandroaka ny fako mandeha ireo fokontany 2.1 eto an-drenivohitra kanefa mbola misy ihany ireo fako mitomby etsy ankilany misy ireo olona no tsy manaraka ireo toromarika misy azy ireo mitsoaka ny toeram-pitsaboana rehefa nahafantatra fa ahina hotratra amin'ny pesta mananjo anasa azy izy ireny ny sefy fokontany raha ny fanazavana. Reny tena zava-doza reny tena hoe ennemi public tsy mahay atrajeremotsapy rehefa ka ohatrareny ka refuse izy mitsoka traitement izy dia azo atao tsara ny antso force polisy na zandary fa terena mihitsy tsy maintsy makan'ireo tao satria zavatra izao fiarahamonina izy. Tompona andraikitra ny tsirairay ka mila ampandraisana anjara amin'izao tranga izao ary miainga avy ny fotony fandraisana andraikitra. Fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe
atao ampiraisana andraikitra ny tompona andraikitra isanambaratongany indrindraindrindra ny vofokotany ty ady amin'ty atao hoe peste pulmonaire valinaretina peste mitratry ty na peste pulmonaire urbaine ity dia ny olona tsirairay avy mihitsy mila mandraina andraikitra ny chef fokotany ny ankonana tsirairay avy mihitsy raha mbola ny ankonana ny tsy resy lahatra raha vao mifokotany tsy resy lahatra dia tsy afaka ataontsika tsara miady amin'le zany valinaretina peste pulmonaire zany. Raha ny vaovao farany misy araka amin'ny 3 ireo manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana marika fa misy vokany ny fanentanana natao hatramin'izay. Androany no niaona tamin'ny ministry ny fahasalamana tetsy anosy ireo fokotany ato andrenivohitra nampatsiahy ivona sy nampafantarana azy ireo ny andraikiny eny anivon'ny fokotany adidiny amin'ny fiadiana amin'ny peste. Akatsokatra makasika ny pejy ny peste isokatra kosa ny pejy amin'ny fampianarana ambony rehefa nangingina ny fitokonana sy korotana tany université mibarika dimy Tomasina dia any Mahajanga indray zao no misy fitokonana izay. Nantanteraka fanankanandalana ny azo anambondrina androany ireo mpianatra avy amin'ny université any Mahajanga mitatitra amintsika ny vaovao mahakasika izay ny mpanao gazety ny Dreaming any Mahajanga. Vao maraimbe dia fanakaton'ny mpianatra teto ambondrina ny vavahady ny université ny Mahajanga. Fefy be miampy tsilo no nataon'izy ireo teto amin'ny vavahady sy nafany rehetra nitsofoka tato amin'ny campus. Eny fa na ireo mpampianatra azy dia tsy afaka nitsofoka namita ny andraikiny tato anatin'ny tokotanim-be ny université ny Mahajanga. Nanambara ireto mpianatra fa ny fitakina mahakasika ny bourse mandritra ny 4 bolana no takin'izy ireo manomboka ny volana septambra, oktobra, novambra hatramin'ny desambra. Eo ihany koa ny tsy faneken'izy ireo ny fialana amin'ny trano ary ny tsy fankatoavan'izy ireo ihany koa ny fiakarany fanaovana inscription sy pré-inscription eny anivon'ny université ny Mahajanga. Zany mba mangataka zany zay zavatra anankiroa ny angatanay dia ny voalohany lohany tsy manaiky zay hiala amin'ny trano aloha voalohany indrindra dia ny faharoa mangataka zay mba atao complet le bourse satria zay tsy manaiky hoe 2 mois zany bourse omena fa nay foma efa tapitra mba aloha zany sisa le 4 mois. Dia raha ohatra koa zany ka mbola misy tsy manaiky an'izay fepetra ndraisiny zay dia ty mbola ndray fepetra enjakenjana kokoa noho izao zay ary ty barrière ty tsy vanay ty raha tsy efa misy solution tena hitanay mihitsy zany hoe mivaly olana aminay. Atsika ny moaly ny fanena tany amin'ny fasafasy tany amin'ny bureau président. Efa niteny zay tamin'izay fotoana zay fa tsy mahafapo zahay zany, tsy mahafapo mpianatra ny vahaolana rosy ny tompona andraikitra. Ka hanika mitongavana reo mpanao gazety. Dia eto nareo mpanao gazety zao mahita ny tsy fahafalian'ny mpianatra. Hitanareo tsara zany izy eto ka mangataka reo zany zahay ary mangataka amin'ny fitoram-panjakana ny amahagna ty olana ty faran'izay aingana. Fa raha ohatra ka mbola ohatran'ireny zany fa mahagna olana zay hitan'ny tompona andraikitra yakatra midinkina mafimafy noho izao zany zahay amin'ny bureau président zahay no mitady vahaolana miaraka amin'reto mpianatra jiaby reto hitanay bureau kakala. Izao etsika izao ihany koa dia fanehoan'ireo mpianatra ny tsy fahafaliany tamin'ilay fionana mivantana tamin'ny tompon'andraikitra ny université ny Mahajanga sy ny tompon'andraiki-panjakana teto an-toerana teny amin'ny kakala. Nanamafy izy ireo fa raha toa ka tsy misy ny valiny aingana sy mahafapo amin'ireo fitakiana izay ataon'izy ireo dia hiamafy ny hetsika ary mety hidina andalabe izy ireo ary hihitatra hatramin'ny fitokonana eny amin'ny braony université ny Mahajanga mihitsy. Zay ny vadetsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena atsy Iraka. Mitohatra ny hetsika ataon'ireo miaramila irakiana manala ireo vondrona mpampiorory na Daesh ao Iraka amin'izao fotoana izao. Tamin'ny androany ary dia tanàna iray antsoina hoe Awija no afaka ireo miaramila teo ambany vahony vondrona islamika. Hita soritra amin'ny orakoraka sy ny hafalian'ireo mponina irakiana ny fandraisan'izy ireo ny miaramila irakiana androany. Tanàna iray indray mantsy no voahalan'ireo miaramila irakiana teo ambany vahony ireo vondrona mpampiorory tany Irak. Tanàna antsoina hoe Awija, isan'ireo tanàna izay nanjakan'ny vondrona islamika antaonany maro. Ao avaratra Iraka no misy any Awija, izay isan'ireo tanàna nanjakan'ny Daesh betsaka indrindra tany Irak. Ny 1 volana septambra lasa tao ny atomboka ny ady analana ireo vondrona islamika tamin'ny faritra io. Nandritra izany hetsika izany mahery ny 7,000 ireo olona nafindra toerana.
mitohy hatrany ny hetsika ataon'ireo miaramila irakiana manala ireo vondrona mpampiororo ao Iraka amin'izao fotoana izao. Ireny ny actua sy ny alahina ao antsika androany toy ny mahazatra aoriany dokam-barotra ny tapany faharoa mbola nasananao naraka azy hatramin'ny farany. Ireo hetsika ara-kolontsaina tokony tanterana amin'ity farany herinandro ity nefa tena hemitra noho ny toedrarà misy eto amintsika no entina aminao ao anatin'ny Oaiza androany misy izany ny fanazavana amin'ny fanemorana amin'izany ao anatin'ny Oaiza. Viviane Westwood isan'ireo mpamorona antitra indrindra nefa mbola matanjaka indrindra noho tsy fahandrony raha tsy isan-kerinandro no arahantsika ao anatin'ny hafakely. Ny tenako no mametraka ny veloma mandra-piona aminao indray fa Andry Lalaina sy ny vahiny hoentiny Gotleva kosa dia mbola miaraka aminao anatin'ireo tapany faharoa ireo. Oui. Miravantsika indray ty klasy topokavy Cyril. Miraba. Miraba e. Miraba antsika rehetra ary tanao zao fa somary mifofofolo. Ny asa tsy dia misy an'izao. Ny asa tsy dia misy satria ohatrany tsy dia mivoaka ny olona moa ny tena zany ohatrany. Na an'izany aza ohatrany tsy mandeha ary na razotra aloha zany mba miara mitsetsa an'le namana le mahitrano. Lolo asitsika sary famantarana kely. Sisa sary famantarana kely hiaraka amin'ny sary famantarana hoe hiditra anatin'ny masolavitra mivady isika. Disons. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, na fayano ny prime. Manolotra ho anao. Milaza tsy mananasy ianao nefa tokony ho asany zao le manadio tanàna matambatro lehibe. Ny asana na tamin'ny fotoana n'izy misy efa tsy dia misy. Zay ny zava-misy. Ka na misy na tsy misy zava-misy dia ny fiainana mitsoka. Ny anay zao hoe mbendebe ny olona ianao ahoana ny fiainanao am'izao nareo zany mba mijery dia zay siansy lalaina mba miresaka fiainana eto. Ny anaranao ara tonga dia matiko tsenjery be mahitsy ianjo lalaina sady iakinana no antenainy tena. Ny anay zany zao hatramin'izao hoe manao n'izy io any ianao tsisy ny manampim-bavy reny ohatrany. Milamina tsara ihany. Milamina tsara satria misy fepetra fanavoaka koa izay tena mifampikasoka tanteraka amin'ilay marary. Zany manahirana be. Dia ahoana zangany? Fa nefa ilay izy ohatrany lasa lamody nareo marina tsy Cyril tsy mba matahotra pesta ve? Zao kosa aloha za zany akory tsy hoe mananjoka ninona akory tria. Tanjona be moa tsy tanjona. Fa raha ny marina ny zay eny mivaka azy ty sy amin'ny fiainana ny manahirana moa. Sondro ray loha asa zany ny kazy zay le tsy maleky alofana abily izy. Misy ny nefa ny fiainana efa maka rivotra amin'ny orony ianao dia fofona taim-bozaka mamoaka rivotra amin'ny vavy ianao tamin'ny mangasy fatikajajaka. Inanotapenanao eo zany fa ianao manampim-bavatra ianao ndray nisepitra fofom-bavanao eo ampitorana io satria le izy ohatrany manakana be le izy hoe ianao zany mamoaka le rivotra malotonao nzay ianao dia miakatra anaty orona nzay dia no ihany zany no anatrananao dia tonga zay dia miaina fotsiny le izy koa zany entinanao le teo tramay tena za aloha zany miresaka an'le olona ny vaveto aloha zany manao ady tsonjery fakatiavana mbola velinaina fa rehefa maty dia tsondro maina tena zao aloha voina ray voina roa ny eo an-tanana tsy voava zany ny eo tonga an'izay ohatran'izay tsy manambola mitsosy zay ny tena ihany ny avadika posy dia ohatrany hoe hoy manambola apy nefa le veo amin'ny ilany navadika tao misy zany sady le may zao le trano zany tena atao hitanareo ihany fa na ny fanjakana na le mpanao politika mbola sahirana amin'le manamboatra t-shirt izy aloha entina mandeha manadio anina raha io zao raha pitso io zao mety misy betsaka an'izay no avy eny amin'ny fasan'ny mikarana eny fa ny androany aloha zany resaka tanàna pesta
pesta pato any dia zay de zao zany ohatran'le tafika le taria amin'ny taizin'le vaovaona iosy iorombe dia zao ohatrany miazakazaka fa ohatrany miazakazaka amin'ny lamina miodiny eo any izy reny lova iny mahavita miazakazaka aingana ihany zany mety mahavita samitaingirany le dipikely tsy azo atao tsara dia va iny mety any zany efa tsara zany dia zay any fiainanay amin'ny toy ihany misy aretina tsisy aretina misy fanafody a misy ny vanina DDT HTH inona koa zany isan-karazana fanafody avokoa zany teo misy ny fitokonana VST zay nga momba ny anatra dia tsy hainay zany zao zao eto nitondrahana misy miteny tao ambany tao hoe manahoana sao dia manafy zany dia nasehoako azy ny apestation ko apestation na hoe salama tsara ka apestation avy attestation avy amin'ny dokotera na tantara taloha zany hoe ao ampestameta vaovao nge tsisy an'le tantara fa nipestameta taloha ny tantara hoe nisy valana retina ihany tamin'ny fotoana tany amin'ny ny loza be any Egypte fa zay fotsiny fantaniana apetsako alohan'ny efa ranonjesako hoe fa masolavitra zao efa napetraka mihitsy satria aloha tonga dia tiliana amin'ny lamina fotona ohatran'izao fa ohatran'ny tapina ohatran'ny chef-gote mandery tiriliza mbola ataontsika ihany aza matao ohatra ianao fa tsy asaiko mamaly tsony ianao avy eo fa zao dia fantaniana mipetraka dia nana tonga dia apetraka eto ny parasy ve zany edivana amin'ny paracetamol dia amin'ny voalavo zany edivana amin'ny volavôtamol so dia mba zany le fanafody be dia be zany batolozy ity zany fa ny efa zatsa ny aina tamin'ny tsy dia madio aloha na izany naty zany fa miala tiny amintsika menakafy a moramora ihany ny edivany amin'ny zava-maloto mbola tsitsika zay resaka zay rehefa fantatsika aloha anaraka ny zanam-pandarana ahafantaranao ny andro alakamisy eto amin'ny UJT dia ny oaizay zany voatery ahemitra sy nahato avokoa ireo hetsika ara-kolotsaina tokony natao amin'ny farany herinandro avy io maromaro hetsika ireo ary resaka mikasika izany ny wise ankoatrany any lalatiana izay ahemitra amin'ny fotoana tsy ela dia atao amin'ny fotoana manaraka ihany koa ny hommage inédit à Michael Jackson izay arahana amin'ny The Jackson Boys Rindra Tahiry sy Anjara Kotondray no mitantara izany samy voakasiky ny baiko midina fepetra noraisina isoroana ny fianaky ny pesta eto amintsika avokoa ireo hetsika rehetra miompana amina famorina olona baiko izay manan-kery mandrapisy ny toromarika vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana izareo voakasika izany manokana ny seo lehibe iarahana amin'ny lalatina nokasaina ho tanterahana ny alahady 7 oktobra izao atao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena Mahamasina Yana Rauna Nibetra Hana Nikitana Ataunau Kilala Nananu Fianawa Tamiza Omaly no namoaka ny fampitam-baovany avy amin'ny trano-pamokarana Miritsoka izay nampilaza fa ahemitra anseho noho izay antony tsy niangana tamin'izy ireo izay fepetra tsy maintsy noraisina hahafahan'ny rehetra miatrika seho ampilaminana tsy misy aya ihany koa olazaina miandalana eo ihany anefa ny daty anatanterana ny fiakarantsehatra lalatiana satria dia tsy maintsy miandry ny fandaminan'ny toerana ampiatrany seho ireo mpikarakara ho an'ireo tapakila rehetra efa eny an-tanan'ireo mpakafy kosa mbola anan-kery izany Akoatra ny fampisehoan'ny lalatiana dia saika anamarika ny hetsika ara-kolotsaina amin'ny farany ity herinandro ity ihany koa ny fankalazana ny fahavitoanan'ny The Jackson Boys tarika izay niforona taoriany nahafaty an'i Michael Jackson fampisehoana atao amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny sabotsy izao no saika anamarian'izy ireo izay tsingerin-taona izay
nanapa-kevitra zany izahay fa ahemitra amin'ny fotoana manaraka eo fampisehoana kasain'ny Jackson Boys sy ny fikambanana bizara izay saika atao ohatra mikorona lakely. Ny daty mbola tsy fantatra fa mbola olazaina tsy ho ela zany olazaintsika rehetra mpankafy zany hoe vao fantatra ny daty dia olazaintsika hoe amin'izao no amerena azy fa tsy ho ela zany izana tsy ho ela ilay izy ny daty sy ny toerana. Ny atreto zany dia ny karatra efa lavitra dia mbola manan-kery. Santionany amin'ity somby manaraka ity no iandro ireo mpijery amin'ny fotoana manaraka anatanterana izay fampisehoan'ny The Jackson Boys izay dia ny hommage inédit à Michael Jackson. Efa nomanina tsy ny ela ihany izy io fa sao zany izy tena masaka tokoa dia izay no anaovana an'ilay tsy manokana Michael Jackson izay ka izana zany hoe tsy andiso fanantenantsika mpankafy fa vao maika izany anatsara efa tsara be ny saika ho atelo tsara fankapitso fa mbola ho tsara betsaka akory izay zany satria mitondra zany fotoana mbola manana azy ho tsara kokoa hatrany. Isandreo efa nandefa famplazana ihany koa ny mpikarakara ny festival Madagasikara ny fiandohan'ny herinandro teo. Natsatra avokoa ireo fandaharam-potoana hatramin'ny 14 oktobra izao. Ny prefen'ny polisy mpisolo toerana Vonjimaika no nanao ny famplazana ambavy rehetra tamin'ireo mpikarakara lanonana amin'ny faran'ity herinandro ity. Iza ty le ramatoa anankiray le tamin'ny voalohany teo le mpitantana ny Lalatina tena tsara raha ny nifiny tena samy manana fanomezam-pahasoavany sady Lalatina nizay mahay miresaka be zay amin'izay tsara nify dia Lalatina anankiray koa tsara volo zay keo izy le Lalatina mira teo fa tafaresaka tamin'ny Cyril ve afaka ao anatiny an'iny viahako amin'le tamin'ny mangasikajajaka fa mba mahafinaritra fotsiny mba mampalelo moa le tsy tatezaka le izy zany zay moa zany mo nenay fa be dia be tsy tatezaka ihany koa zany créfecture moa zany le frity izy akoa ty le tena iveriko fa hijapisaorina mahitsy le teo miaraka amin'ny le kosotam-bolo be zany zako mbo mankafy an'zay le de zay jaspile pile jaspile reny nanjotsojotry anay tamin'izay mbola kely moa zay mbola kely ihany fanazanaty zany manitikitika ty zavatra hoentinao ty Cyril ay ve joli izy zay moa zany rehefa mipotsa télé koa hitanareo fa nitongotra tsy te amin'izao nefa zany hitanareo zao zavatra manahirana mitsanga ao amin'ny firenena zao dia amin'ny anjara brique zany misy namana ihany zany raha ezoa sy hoe manana an'izay le amin'ny kesbofy zany misy sekboty bo eo zany dia ty kirarany za Cyril ty mbo misy zany fa mba manoratra ianareo ony ao amin'izay zo ao amin'le hoe Cyril official zany dia soratanareo ao amin'ny fomba tena matotra zay ahafahanareo mividy an'ity zany ty zany amba misy dia misy tady le izy ty zany mahatonga ny tiasiana tady hoe tsy afaka dia mandeha lavitra loatra ianao zany rehefa manao an'ity fa milamina tsara dia ataonareo ao le vidiny dia rehefa aveo hitantsika hoe atao ahoana le vola za moa zany nke tsy dia manam-bola koa fa na tsy haiko na nambarako nify na ameko ny tsapony eny fahasankazana na fidanana fanafody adinam-piesta zany fa mbo ty lohany ana zany mba vokatsy foko kirany lajerika le fanaovako le fampisehoana hatram'izay tsy isy froma mahitsy nyity dia ataonareo ao amin'io le kesbofy io zany le izy le kesy moa zany ohatrany anangonana vola kesbofy dia kesbofy Cyril official dia soraty ao rehefa voa manareo zay afaka manoratra ao fa voakako ao saranyity rehefa aveo dia menareo ny numéro de téléphonenareo azo atao le betsaka do reny fa le do manahirana be amin'le téléphone dia mifampiatsotsika dia mahaleko any aminareo le vola dia hitatsika hoe zay anaovana anazy na vola vaovao na vola tsanainy no tikitiky kokoa
moramora tehirizm sanantsika rehetra zany fa raha vidimo misy ianza reny ty de tonga de aveo andramako raha tonona de ovidiko fa ankoatriny hetsika ara-kolotsaina dia nofoanana avokoa ireo hetsika ara-panatanjahantena satria namoka fanambarana ihany koa ny ministerany fanatanjahantena zay mpia voalohany ny fanatanjahantena malagasy ka nandrara ny fanaovana andreo hetsika ara-panatanjahantena voalahatra atoato ary manentan'ireo fédération tsirairay avy sy ireo fikambanana ara-panatanjahantena ampiatra izany hofoana avokoa noho izany ireo hetsika ara-panatanjahantena manerany Madagasikara indrindra fa neto andrenivohitra sy any Tomasina zay mbitrangany aretina pesta amin'ny farinandro avy iny mandra-pisiny fanapakevitra vaovao avy nanivony ministera ny fanatanjahantena isany efa namoaka ny fanafoanana zao ny fifaninanana ralia Shelelix Azatana zay tokony tanterana amin'ity farany andro tia miampy ireo hetsika maro ataon'ny taranja rugby sy ny taranja maro samihafa amin'izay fanatanjahantena. Misy namana olo misalasala fa le fanazavana atao betsaka tsara sa zao mantsy ny marina tokoa an'izao mpitiavana be ny lasako azy na lanona am-pianakaviana na ny fiangonana na fivoriana rehetrarehetra zay fa miankina manahirana be miteny miankina fahenjeny tsirairay sy ny sisa tokony tsy ho tanterana zao le izy ny aretina tsy mifanjakana na amboatra an'izy io ary tsika menakavy ao anatin'ny fahenjentsika menakavy tsy ny fanjakana ny anjasanao miteny zay anao zay hoe azonao le azonao le tiako tenena de zay fotsiny le izy inona moa zany ny zavatra ela fitangorongorona na mifanatsika na mifamela-mosina ao anatin'ity lira voalilirako zay efa aveo na mpivaly ara tokony mifamela-mosina matory am'izao izana taizan'zay ianao iza tsy mba za soirana imarina laza toytsika anatin'ny insolite indray aloha ny fandarana ry Cyril mo tokony Vivienne Westwood mpamorona akanjo malaza iray arisan'ireo efa antitra indrindra amin'ireo mpamorona any Londres no arahantsika ato anatin'ny insolite ao androany niteraka tamin'ny taona 1,770 izy zany hoe 7 taona amin'izao fotoana nefa dia mbola mirijarija toy ny olona 7 taona raha ny fahitandreo akaiky azy mbola anatin'ny famorona tanteraka ihany koa izy antony ray mbola mampijanona azy ho tanora landava ny tsy fikitiany rano matetika ho izy raha farafakeliny dia indray mandeha farafabetsany indray mandeha isan-kerinandro izy no mba mandro arahantsika fanadadina raha mahazatra antsika ny mandro indroa isan'andro farafahakeliny dia tsy matoa izay kosa ny anty ramatoa mpamorona malaza avy any Londres ity ny azy mantsy dia zara raha indray mandeha isan-kerinandro vao mandro raha ela indrindra ihany koa dia tapabolana ny vatany tsy mikitika rano mihitsy izay no antony mbola mahasalama azy tahaka izao sy mampivoaka ny atsaratarehany hoy izy tamin'ny fahita lavitra vahiny iray mananika ny 7 taona izy amin'izao fotoana izao mpamorona na styliste britanika isan'ireo malaza be any toerana miavaka ihany koa ireo akanjo foroniny manambady izy ary miara-miasa aminy eo amin'ny tontolon'ny famoronana izay resaka akanjo izay io vadiny io izay vao 20 taona monja My pleasure. I'm glad to see you. Thank you so much. I can sort of say it. Yeah, okay. So, we're doing a show on Monday. I'm here at the casting. nambarany fa tsy fikitiana rano matetika no mbola mampivoaka ny atsaratarehany toy izao misy kosa ny zavatra hafa efa natokany ataony amin'ny taresin'ny vatany ho solon'ny rano and so we've got it's unisex our friends our models here we've got men and women ohatra malaza zay
izy io aloha zao tsika raha vao miambiany iny tsika am'izao le resaka pesta zao za fa za mieritreritra hoe za zany mety mateza be a satria sirila koa tsy mikitika raha matetika de tena naina zaho sa sakana ny fiantsoko azy de lelatsaka ohatran'izay fankevitry fa na zany azy aloha ty raha kevitry masify any iny ianao ve efa mba nahazo atsaina reny le vazaha fotsy or reny le vazaha fotsy reny io tsy mandro herinandro reny marina tsoatran'le tsonjona mitapiandro ery anala vory ery marina ma fa zay mampateza azy aloha za aloha zao mety ateza reata zany ianao zao indray isaky ny zay mahatsiazo sady am'izao mangatsika zay mandeha isaky zay mahatsiazo no mikasika rano fa za mahay milomamo a mahay milomamo anatin'ny tozy tsara tirlira vo laralara tozytsika ve ny tirlira sa izy lo fa ino zao aorina zao météo toetriny andro météo zao aloha mandeha le météo de mbola mpamijanony eo aloha zay vao mitirliritsika eny arindao tsika anaraka ny météo zava-misy zao ngeny tirliriko mbola somary angatsitsika ny andro hoan'ny rahampitso raha ny voavinavina satria fandimby ny raona sy masoandro hoan'ireo faritra etỳ afovoantany anontanyrivo sy Antsirabe ary ny any Fianarantsoa moa dia isy erika mihitsy fa tsisy masoandro ny any Tomasy kosa dia fandimby ny erika sy masoandro ny any Antsiranana koa dia ifandimby ny raona sy masoandro ankoatr'izay anontolo ary any no isy masoandro be mibalika raha le fantatra ho amin'ny rahampitso. Allô tirlira ohatrany allô azo atao téléphone misy vidy sady ty aza adinonareo a tena mazana zay ao azany tirliratsika milamina tsara satria am'izao tsika mandaingy tsika zao raha dobo-kafaliana mandaingy malahelo be tsika am'izao ametsika milamina ny tirlira vo lirlira raha manaraka ianao de tsy manino tirlira vo lirlira ato mijery kay tirlira vo lirlira tirlira mitaralila zay mijery to gilagila ny fandeha lasa bilabila misahotaka ny vahoaka te izotaka te hitsoka nefa hoaiza fa eto ihany a mbola inana anamana tirlira efa tsisy fika tovazina amin'ny tatasika aizany jereko maharitra fa antsany efa mahamay ny aretina tonga an'izay tsy blagy tsy sangisangy a fa zay voany de efa dangy tsy mahatsatsa andro maraina zay no izy miselalaina tirlira mikiapalisy mampalahelo ny zava-misy de tavela ny fety rehetra risirilina mitsetsetra sady lizy tombolo lava tsy voavitra sarom-bava ny voalavo manambalina ny parasy tao misaoalina na mitsoda aza mampatahotra te hitsetitra vaobaotra tirlira to be vonany a orpesy tambaitany zay mifandihana natolo trisirilina androany takariva nandrahoana tohatrany tsy savetaveta ny saoana veloa mitenisany denje tsara doly tapena vava zay matahotra aza mifanena zay vahoatra raha-pitsindray fotoanantsika manaraka tsara mariana fa ny sabotsy zao tsika nanaraka ny fandarana zamantany zany hoe tsy raha-pitso metraka manakana tompoko lasy tompoko vary tirlira mibararaka tamin'ny manga sofoka jazaka yafo Telma, Safidque numéro 1 malagasy, Nanoucha Wanoteu. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manul Chano, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny JT. Madio citron ndray zao ny vaovao. Vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous.
manoratra tsara miaraka amin'ny stylo flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soca Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres,